Ia, mbola tsara. Faly miarabantsika tsirairaiky avy. Mbanao anio hevitra kely momba ny toetra rasy ny zava-misy eto amin'ny firenetsika. Izay hita fa nampisavoritaka ny maro tokoa satria rariny dia rariny tokoa zany satria loza no maninona ny firenetsika ity. Ka maro fanehoan-kevitra eraky ny tambazotra sosialy maneho ny hevy mahakasika io coronavirus amin'ny firenetsika io. Dia amin'ity vidéo ty zany zaho dia hilaza ny zavatra tsapako tsy araka ny fandinihana nataoko zany mahakasika ny nahatongavan'io coronavirus io any Madagasikara. Satria tsika dia manana ny fomba fisainatsika, manana ny fomba fijeritsika, ka mba anio hevitra kely koa zao mahakasika an'izay. Marina aloha fa tsy fotoanan'ny fanomezan-tsiny zao hoe ary zaho koa dia manaiky an'izay ary tsy manome tsiny mpitondra velively zany satria sarotry ny mitondra. Fa na dia izany aza dia somary tara kely ny fanapa-kevitry ny mpitondra tamin'ny fantenany tsy sisy tany. Kanefa rehefa nandinika dia tsy omena tsiny tokoa ny zareo satria tian'ny malagasy iray manontolo ny mpitondra andriamatoa filoha zany. Ka zay nahatonga anazy ny salasala teo amin'ny mandenany sisy tany satria fantany fa mbola misy malagasy any ivelany ka mba tiany rahody hito tanindrazana. Dia nefa mety tsy nahaneritreritra, tena tsy nahaneritreritra izy hoe toy izao ny zava-misy, ka tsy hanomezana tsiny mpitondra zany na dia somary tara aza ny fanapa-keviny tamin'ny fandenany sisy tany. Fa ny omeko tsiny aloha zany dia ireo malagasy izay tany ivelany ka niditra teto an-tanindrazana satria tao anatin'izy ireo ny fitiavan-tena ny tena marina. Na dia nomen'Andriamatoa filoha lalina anie izy ireo hatramin'ny alakamisy 20 marsa iny nidirany any Madagasikara, ka tonga any Madagasikara izy ireo nanaiky ny lamina, nanaiky sy nanaja ny zavatra tokony arahana mba tsy faritany valana aretina. Dia tsy dia niteraka olana firy fa angamba dia fofehitsika tokoa io aretina io. Kanefa indrisy noho ny fitiavan-tenan'ireo malagasy tany ivelany dia tsy manazainy zany satria firy moa ireo anaran'olona nilazainy ohatra ramatoa ministry ny serasera Lalatiana, firy ireo anarana ny tonony tao amin'ny TVM, ireo nandositra, ireo tsy nanaiky natao misy ny quarantaine fa andeha nandositra tany vizivizy tany amin'ny fiarahamonina tany satria dia tena hoe mba tsy izaho rery no fatiny tsy aretin'ity fa leo afindra amin'ny hafa. Fa maninona moa raha manana toe-tsaina ohatran'izany? Nareo neka manana katao matoa noho ny onona tany velany tany. Fa indrisy ireo malagasy mahantra kely to tanindrazana, indrisy ireo mitrongo vahomana, kanefa dia ino moa zany zavatra nataonareo? Tsy nazainareo zany zavatra sy fepetra notakiana taminareo. Koa amiko manokana zany dia tsy dia misy idiran'ny mpitondra ihany zany tsy fiparitany valana aretina ity satria iny zareo aloha no tokony andraikitra voalohany satria zareo no manam-pahefana hoe manakarina ny sisy tany na tsia. Kanefa nahatonga azy ny salasala dia mety noho izay fitiavan'ireo malagasy rehetra ireo ka mba tindra no dia tanindrazana daholo. Fa ilay toe-tsainy malagasy ilay tia-tena zany tena namotika ny firenetsika. Koa dia hita zany zao dia manao antsao avo amintsika malagasy raha ny fepetra marina fa mampalahelo aloha ny zava-misy satria sarotra ny fiainana, sarotra ny fitadiavam-bola indrindra ho an'ny firenetsika izay mahantra. Ao ireo mitrongo vahomana satria ny sakafo hoan'ny androany dia tadiavina rapitso. Kanefa
izay mentsika miray hina mifampitondra babaka dia vetivety io zavatra io dia ho ve ary mangataka n'Andriamatoa filoha izahay ho an'ireo izay malagasy niniana nandositra tamin'ny fanaovana azy misy ny quarantaine zany na tratra ny coronavirus izy na sy tratra ary rarina mba ho sitrana izy mba tsy ho fatiny dia ny anaovana azy ireo any amponja aleo alefa any amponja izy ireo rehefa sitrana satria mpamosavy mpamotika ny mpiray tandrasana aminy ka mendrika azy ireo ny atao any amponja satria tiantena dia mirasoa ny vahoaka malagasy rehetra mizatsika sy amitandrina foana iny na dia tsisy sakafo aza dia tsisy ozay sakafo ao raha foana ny fahadiovana sy ny fepetra rehetra atao marika say natao ny mpitondra satria retina mandoa zay dia mahazo ny firenentsika ity ka dia mirasoa mila very Madagasikara.